Return of a President ifaninana amin'ny festival du film à Nigeria. Kianja municipaly misy ny fepetra araina raha mikitika ny fananana Antananarivo renivohitra. Fanagajana sy fanomezana IST ny sesy ny fanomezana fitondrana izany ankehitriny. Vavy amin'izao aliny 20 Aogositra 2024 izao manasanao ampanajana zay amin'ity faraparan'ny herinandro ity anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao amin'ity anio ity dia pejy politika. Nandritry ny fitsenanan'ny Barea teny amin'ny kianja ben'ny Mahamasina dia nanambara ny mpitondra fa amboarina io kianja io. Anisany nisy ireo teratany sinoa nefa zay tonga nitsidika nanao fitsirihana ny kianja marihana ihany koa fa rehefa misy ny fitsirihana atao ohatr'ireny dia misy ny fangatahana lalana eo anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo ihany koa. Nanao ny angom-baovao teny an-toerana ny tenanay niaraka tamin'ny Tokra Marla Manora Andriamalala. Ny stade municipaly ny Mahamasina dia soa iombonan'ny malagasy zay eo ambany fitantanan'ny commune Antananarivo renivohitra tanteraka. Misy satam fiazy manokana ny fampiasana na ny fikitihana ny fananan'ny commune rehetra. Tsy misy misakana velively ny fikasana te hanatsara ny kianja ben'ny Mahamasina, saingy tsy maintsy atao anaty fanajana ny lalàna tanteraka izany. Na ny mpianatra, na ireo mpanao fanatanjahantena, na ireo mikasa anao hetsika ao, dia samy maka fahazahoan-dalana avokoa vao afaka miditra. Ka ny mpitondra tokony modely amin'ny fanarahan-dalàna indray ve no hanao hitsin-dalana. Nandritra izay 5 taona ny tantanany ben'ny tanàna lalao Ravalomanana izay dia ny masoana fatratra ny fanazarana ireo mponina eto arivo iverina amin'ny fanarahan-dalàna sy anaraka ny fitsipika rehefa navela ny aina malalaka tanaty kabraraka nanomboka ny taona 2024. Ankehitriny dia tsikarotra fa ifanotofan'ny mpitondra ny momba n'Antananarivo renivohitra na ny minisitra eny hatramin'ny praiminisitra sy ny filoha dia lasa mandray am-pony fitantanana ny momba ny arivo. Namoahana fepetra manokana mihitsy ny momba ny fanatsarana azy ary fanotofana ny tetikasa hanatsarana azy. Laharam-pamehana ve ny fanamboarana ny kianja ben'ny Mahamasina? Mampanontany tena ny maro fa hiazaka zahana ny hanamboarana ity fotodrafitrasa ity amin'izao fotoana izao. Sa ve mety misy fifanarahana manokana amin'ireo teratany vahiny izay nomena lalana hanamboatra izany? Zary lasa faralahin'ny fampandrosoana mantsy ireo commune eran'ny Nosy fa dia eto avokoa ny ifatraran'ny herintsika ny mpitondra. Adino ireo olana fototra namparariny mponina toy ny rano sy ny jiro tapaka, ny tsy fandriampahalemana, ny fitangan'ny vidim-piainana. Angaty sy hoe tsy Antananarivo irery akory Madagasikara toa mifanohitra amin'izay ny zava-misy. Tato ato dia fantatrikatra fa ny sesy ny fanagadrana sy ny fanomezana IST ataon'ny fitondram-pandrakana ankehitriny an'ireo mpomban'ny mpitondra teo aloha. Minisitra efatra teo aloha ary mpandraraha iray no voakasika izany amin'izao fotoana izao ary efa nisy raha teo ihany koa moa no ireo tompon'andraikitra sy ireo masoevo frantsay izay nitantana teo aloha no mahatsikaritra ity fihetsika ity. Dia raha antsika ny angom-baovao no entin'ny Germaine Menjanahary teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. 7 volana izay no nijoroany ny fitondranana vaovao izay tariny ny filoham-pirenena ankehitriny. Samy manara-maso sy mijery ny fomba fitantanany ary ny fihetsika izay ataon'ny fitondrana ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika ary indrindrandrindra fa ireo masoevo miasa sy monina eto amintsika. Nandritra izay 7 volana izay dia nirarakompana ny famoahana interdiction de sortie du territoire na IST ho an'ireo mpanao politika izay tsy mitovy frehana amin'ny mpitondra ka ny ekipa sy ny mpomba ny fitondrana teo aloha no tena lasibatra hatreto. Efa natsinjo io karazana valifaty politika izay ataon'ny fitondrana io ny masoevony Frantsa ary efa nampitandrina mihitsy no mety ho vokadratsiny izany. Vous devez aussi tout faire pour que la corruption diminue, pour que la justice remplisse son rôle, cesse de léser, de déposséder, d'interdire de sortie de territoire sans base juridique valable, de couvrir des règlements de compte comme c'est encore trop souvent le cas. Sans cela, les investisseurs privés que le président de la République souhaite atterrer à Madagascar ne viendront pas, ils ne prendront pas ce risque. Ministra teo aloha sy ny vadiny mantsy no fantatra fanamohan'ny fitondrana IST amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny ministra teo aloha iray hafa sy ny zanany. Efa mandeha eny anivon'ny Bianco ny fanadiadiana momba na vadina ministra teo aloha io. Raha ny Haute Cour de Justice kosa no misana ny fanadiadiana ny dossier-n'ilay ministra teo aloha. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe valifaty politika sy fanagadrana ary fanomezana IST izay ataon'ny mpitondra io ve no ahavany olany vahoaka malagasy izay nametraka fitokisana aminy. Ny fampandrosoana ny firenena sy ny famahana ny olana maro samihafa toy ny tsy fanananasa
ny fahatapahan-drano eraky ny tanàna ary ny délestage na ny fahatapahan-jiro no tokony imason'ny fitondrana fa tsy ny fahamoahana IST na ny fanagadrana ireo olona izay tsy mitovy hevitra politika aminy. Mbola hitoetra eo amin'izay lafiny ara-politika izay ihany isika dia hita ho manao toy-vakana ny fampanantenana ataon'ny mpitondra ankehitriny saingy ny fanatanterahana izany no tsy misy. Tsapa ihany koa anefa fa anisan'ny mitaky fatratra ny fanatanterahana ireo fampanantenana ireo ny vahoaka na ny any amin'ny faritra izany na ny eto Antananarivo renivohitra ihany koa. Ndeo raha antsika andrindra tsara ny tahiriny aina. Velom-bolo ery ireo be ny tanàna nandritry ny fampelezan-kevitra raha naheno ity fampanantenana ity. Za dia milaza fa ny be ny tanàna rehetrarehetra ampitomboko avy telo eny na ifatrenya mivaingana ny subvention omena amin'ny be ny tanàna rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Aiza ho aiza ny fanatanterahana io fampanantenana io amin'izao fotoana. Le 12 tapitrisa ariary efa anjaran'ireo komina hatramin'izay ary atao mbola tsotsofina. Zaza tsy misy pia ary tanàla verisampy ireo komina eran'ny Madagasikara. Ireo komina an-tanàn-dehibe dia mafita mamelona ny tenany ihany raha oharina amin'ireo komina ambanivohitra izay tena sahirana amin'ny fampandehanana ny raharaha. Tsy ampy ny fidiram-bola any ka maro ireo tetikasa fampandrosoana izay tsy tanteraka. Na nisy aza mantsy ny fanitsiana ny teti-bola dia tsy mba voarakitra ao anatin'izany ity fampiakarana avo telo na efatreny ny fanampiana ny komina ity. Ny fampanantenana nefa mitombo isan'andro. Le velo rano miisa 13 nambarana nandritra ny propaganda tsy misy tanteraka na ihany koa atao antselika entina fotsiny ambapona ny sain'ny vahoaka. Miaina anaty fahantrana lalina ny vahoaka ary tsy tsinjony ny vahaolana entina amin'izany. Ny hita dia fisehosehoana sy aitraitra antson'ny maro hoe bling no mameno ny programa mandritra izay valivolana ny tantanan'izay. Tozaran'ny fanjakana aza misy hetsika goavambe eto amin'ny firenena amerezana diany vahoaka ahafahany anadinoana ny fahantrana. Inony arahantsika nahita iny ny resaka barea izay tena nandraisan'ny fanjakana anjara feno. Izao dia any amin'ny fahatongavan'ny paparay masina ny anodinana ny sain'ny maro. Mandinika rehefa mahatsinjo izany ny vahoaka ka tsy mahagaga raha maneho ny fahasorenany amin'ny fitanisana trano ireo fampanantenana izay tsy tanteraka isak'izay misy resaka eny rehetra eny. Ankoatr'izay dia hita taratra miariary toy ny vaiakandrina ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay ataon'ny mpitondra ankehitriny satria dia hita toa tsy mahamaika azy ireo ny mamany olan'ny vahoaka ankapobeny sy ny sosialin'ny mponina fa ny fitantanana metimety aminy tsetra no hita taratra. Neo raha antsika hatrany ny fanadihadiana mahakasika an'izay Germaine Menjanahary Mano Randrimalala. Tsy matotra ny fomba hitondrana ny firenena ankehitriny ary miariary tanteraka fa tsy mifantoka amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny fitondrana. Ny tena malasa saina dia mbola mandeha ihany ny fampanantenana maro isan-karazany ataon'ny mpitondra amin'ny fitetezam-paritra isan-karazany nefa ny teo aloha aza tsy hita. Izany fitondrana ankehitriny ny tsy hanana mpanohitra matanjaka fa indrindra ny fijoroan'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Io no isan'ny fototra mahatonga ny fanovana ny teboka sasany ao anatin'ny lalàna mifehy ny mpanohitra. Tena ilaina ny mpanohitra satria mba tsy andehan-dramba ny mpitondra ary eo koa moa zany ny mpanohitra raha ny hitantsika zany fa manana vina entina mpandrosoana nyity firenena ity. Ny mampalahelo nefany dia lasa loloavony zareo any intermera-pirenena zany lalàna zany satria raha hitantsika zany lalàna mifehan'ny mpanohitra zany dia lalàna mbola tsy niasa teto Madagasikara ary ny mpitondra ankehitriny no nametraka izany lalàna zany tamin'ny tetezamita dia no tonga amin'izao fotoana izao izy lasa verina diniana ary ankorontanina tao anatin'izay lasa ny am-pirenena mihitsy no loloaviny. Fantatra fa ny toko matanjaka eto Madagasikara no lany filohan'izany mpanohitra zany dia lasa atahorana izy ary lasa misy zavatra ambadika ao anatin'izy dia hofoanana fotsiny ary rahantsika malala ny zavatra saika hodiniana tao mampalahelo le izy fa ho anay zany dia hoe tsotra le izy io ny lalàna izay mifehy ny mpanohitra izay mbola tsy nampiasaina fa tokony to dia ampiarina izay ny tokony atao amin'izao. Lasa valalanam-boa araka ny fomba fiteny ny lalam-pandrenana amin'izao satria na ny mpamorona sy ny tady hevitra nampandiniana izany tamin'ny taona 14 aza tsy manaja azy akory ankehitriny. Ny mpitondra ny tokony modely amin'ny fanajana ny lalàna eto Madagasikara. Tsy mahagaga raha miemitratrany ny farim-piainan'ny malagasy satria ny hatrany ambony mihitsy no mila tonga saina voalohany ary manao vaindohan-draharaha ny fiainam-bahoaka fa tsy ny tombotsoany izy ireo manokana.
vaovao eto an-toerana nefa maresaka ny ampitan-dranomasina any dia fantatra izao fa anisan'ireo horonan-tsary hifaninana ao anatin'ilay festival du film izay atao any Nigeria ny volana oktobra ho avy izao. Ny tantaran'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fanonganam-panjakana ny 2024 iny no ity horonan-tsary ity izay anisan'ny be mpankafy sy be mpanaraka eran'izao tontolo izao. Dia arahantsika ny vaovao mahakasika an'izay noro fitiavana miaraka amin'ny Erzo Rajonalvony. Return of a President, horonan-tsary malaza ary tena manasongadina ny zava-misy marina tamin'ny fanonganam-panjakana ny tranga teto Madagasikara ny taona 2024 momba ny filoha Marc Ravalomanana. Antony, nahatonga teo anivon'ny hainao anjeray any ivelany ny safidy izany ho isan'ny faninana amin'ny festival du film any Nigeria ny 5 oktobra ho avy izao. Nampidiry ny mpitsara ho tsaraina horonan-tsary io amin'ny mahoronan-tsary tsara indrindra sy mahaliana ny olona maro azy. Raha fitinina foy ny tantara dia toy izao. Nijoro hatramin'ny farany teo amin'ny tolona izay nataony ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana na dia teo aza ny fanonganam-panjakana nisy tamin'ny taona 2024 io. Niezaka ary nanao izay ho afahany nanangana ny fireneny teo amin'ny sehatra maro io mpanondraraha manan-kaja io tamin'ny feptom-piasany tamin'ny nahafiloham-pirenena azy. Mampalahelo anefa ny zava-nisy fa nanome tsiny azy noho ny filazana fa fampifangaroana ny tanjony ara-toe-karena manokana any fanjakana Andrajoelina izay nitarika ny fanonganam-panjakana ny 2024. Novakiny filoha Marc Ravalomanana Bantsilana nefa tao anatin'ity Return of a President ity fa niresaka momba ny Frantsa no isan'ny antony nanonganana azy. Tany Afrika Atsimo izay nasesitany filoha Marc Ravalomanana no nandidina ny horonan-tsary nanaovana andrana betsaka. Adiny iray maireo ny faharetany horonan-tsary ary efa misy dika teny frantsay. Tsy aivana, ny taona 17 no nivoaka tamin'ny efitrano fijerena sary mihetsika ny horonan-tsary izay danoise Lotte Mike Mayor no nanatotosa izany. Taorian'ny fivoahany, efa nitety firenena maro ny horonan-tsary. Efa nalefa tao amin'ny Yamagata International Documentary io horonan-tsary io ny 7 oktobra 2024 ihany. It is a story of my country and my life. It's not so easy, it's very sad. Ny fandalana ny zon'olombelona sy ny fahendrena ary ny fahalalam-pomba malagasy dia anisan'ny tokony firenena fatra-panaja izany raha itsika eto Madagasikara. Manome vahana tanteraka ity fanomezana fahalalana ho an'ny zon'olombelona ity ny anivon'ny Université n'Antananarivo ary ho marika ny fankalazana izany dia nisy ny Mandela Day na ny andro natokana ho an'ny Nelson Mandela izay mivohy tanteraka ity resaka ho an'ny zon'olombelona ity. Edena Elia tahiry ny ainana nanao ny fanadihadiana. Fitaratra tamin'ireo filoham-pirenena aty Afrika Atsimo i Nelson Mandela noho ny fananany toe-tsaina miavaka natsarana ny fiainan'ny olona eo amin'ny lafiny rehetra. Nivohy mandrakariva ny fampihavana-pirenena izy, ny fifanarahana, ny famindrampo ary ny ady amin'ny fantrano. Fa isan'ireo ny adiny mafy ihany koa ny momba ny fanajana ny zon'olombelona. Io toe-tsaina io no isan'ny alain'izao tontolo izao tahaka. Hiezaka ny ho fitaratra eo amin'ny lafiny io ihany koa ny université manerana ny Madagasikara satria ao no ivoahany ireo tena mpanabe. Ny université amin'ny université anazy milanja mibaby ny resaka fahalalahana araka ny zon'olombelona, fahalalahana amin'ny lafiny rehetra ary ny université amin'ny université azy koa no afaka mitondra an'le hevitra indrindrindra momba ny resaka fanatsarana fiainana zany, resaka sosiolojia ohatra atony ampianarana fa miresaka koa tontolo iainana koa mazava ho azy. Ho lasa karazana vitrine ty université Antananarivo ty amin'izay lafiny rehetrarehetra zay. Tsy ny Antananarivo rehetra fa ny université amin'ny iny ty ara-panjakana rehetra. Samy fanankalaza ny Mandela Day avokoa ireo firenena na sehatra rehetra ny 12 ny volana Jolay lasa teo. Ho an'ny Université n'Antananarivo dia androany no nanamariana izany izay naseho tamin'ny hetsika maro toy ny fanadiovana ny faritry ny université sy ny valandresaka ny ompana tamin'ny fiovaovany ny toetry ny andro. Teto Ankatso no natao ny célébration ny Mandela Day satria ny université anaky enina ara-panjakana manao an'io daholo fa ny mpiara-miasa ny secteur privé zany no samihafa. Ny université Antananarivo zany ny groupe action dia izao ataontsika izao zany resaka fanadiovana.
nampalaza ny Nelson Mandela ary nafatarany olona azy ny nahavitandy nanambatra ireo foko roa mpifanandrina izay lasa foko iray ankehitriny. Ankoatra ireo, ity resaka ady amin'ny fanavakavaham-bolokoditra sy ny fanajana ny zon'olombelona ity ihany koa no tena atsiarovany maro azy. Raha ho an'i Madagasikara manokana, mbola lavitrezaka ny fanatrarana ny tanjona ao amin'ny fampandrosoana sy ny hofitaratra aty Afrika, satria ny mpitondra mihitsy no manitsakitsaka ny zon'olombelona ankehitriny amin'ny alalan'ny fanampenam-bava sy ny fanagadrana, ireo tsy mitovy hevitra aminy. Modely ho an'ny malagasy raha ny sotoavana na raha ny Nelson Mandela ary fitaratra ho an'ny rehetra ihany koa anao mpanaraka ny vaovao MBS. Amin'ity lafim-baovao manaraka ity kosa indray dia mahakasika ny fitateram-bahoaka. Anisan'ny natsikaritra ireo mpandeha sy mpampiasa ny zotra ho an'ny 194 eto Antananarivo sy ny manodidina ary mampimenimenina azy ireo ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ity kooperativa iray ity. Anisany mahavelony resaka ny olona ao anatin'ireny fiara ireny ohatra ny tsy fisiny ny seza voany nefa marina ihany koa fa raha toa ka misy ny tsy fanarahana izany dia R1,000 isaky ny olona ao anatin'ny fiara no sazy miandra ny mpitatitra raha tsy manaraka izany izy ireo. Leo raha antsika ny fanadihadiana izay hoentiny Lorette Berton na teo amin'ny sariny tahirina. Zotrana kooperativa iray tsy mampiasa seza voanina strapotin ny zotra 194 sy ny 163 matetika mampifamaly ny mpandeha sy ny mpanampy ny mpamily na ny receveur io tranga io. Betsaka manko ny mpandeha miandry eny amin'ny tenan-tenan-dalana saingy efa feno avokoa miala avy any ampiandohana ireo fiara-pitatitra rehefa mandalo. Ny mpandeha anefa sady te hody no maika hody. Indraindray tsy mampilaza ny mpamily mpanampy hoe efa feno ny toerana ao anatin'ny fiara fa avy hatrany dia mampiakatra ny mpandeha. Rehefa mandalo mpitandro ny filaminana na ny mpanara-maso avy amin'ny kooperativa dia saina mitingitingina sy miondrika ireo mpandeha. Misy ny sorena noho izany ka raikitra ny fifamaliana. Efa fitsipika anatiny ao amin'ny kooperativa mirindra ny tsy fanaovana seza afony araka ny nambaran'ny pointeur. Voasazy ny fandikana izany ho an'ireo mpitatitra mikambana ao. Tsisy ampivony aloha fiara. Voalohany aloha eo amin'le qualité, dia faharoa le rapidité. Mba moramora kokoa zany ny voana sy famezivezena anatin'le fiara. Fahatelo eo amin'le faharetana sy ny fiara tsy ho simba. Zay zany, tsy ho simba ingany. Dia le manao debout, surcharge, mihodina an-dalana, dia fanajana mpandeha sy ny sisa. Zay zany amin'ny ankapobeny ny règlement interne mirindra. Dia misy dépénaliser ireo minima dikan'le izy. Misy sazy efa sazy azy baremo many amin'ny braonay. Mitaraina ireo mpitatitra amin'ity zotra ity manoloana ny fitohana ny fifamoivoizana izay miteraka fahatiantoka ho azy ireo. Arakaraka ny be lafo zany ny vola misoratra ao. Zay nenay. Dia iny no atao compte ny ariva sy ny sisa. Zany amin'ilay embouteillage zany tena olana voalohany. Ho anay aty amin'ny terminus sy ny primus dia hita soratra sur terrain zany le izy fa ela be vao tonga any amin'le côté ilan'le fiara. Zany hoe misy mahatratra adiny 3 aza, misy mahatratra adiny 2 sasany fa raha fa aingana. Fa dia lasa miteraka akony amin'le olona ny an-dalana sy amin'ny terminus lasa betsaka ny filaharana zany lasa maharitra. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana kosa indray dia tsapa ho ny totongana tanteraka ny lafin'ny fampianarana teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024. Raha ny 3.20 isanjaton'ny malagasy no nianatra niditra an-tsekoly tamin'ny taona 2024 dia nilatsaka zany isy zany ka teo amin'ny 3.70 isanjato sisa tamin'ny taona 2024 araka mitatitra izay noentin'ny UNICEF nanao ny fanadihadiana moa izay vaovao zay Jessica Miray. Ny fampianarana no fanalahidy voalohany amin'ny fampandrosoana ny firenena iray izay mifanohitra tanteraka amin'ny vina ny fitondram-panjakana ankehitriny aloha. Afa mihitsy ny antsoina hoe laharam-pahamiana ho an'ny fitondrana amin'izao. Raha tsy ilaza, afa-tsy ny fitsinjarana ilay teti-bola-panjakana 2024 iny. Raha ho an'ny fampianarana manokana, ny ena 3.30 miliara be izao ny teti-bola-panjakana. Andeha anaovana jeritodika kely ny taona 2024. Zaza malagasy 3.20 isanjato ny tany an-tsekoly tamin'ny taona 2024 io. Taorian'ny krizy ny taona 2024, tsy nisy afa-tsy 3.70 isanjato ny zaza malagasy sisa no nandeha nianatra. Teo anelanelany taona 2024 sy 2024, zaza malagasy 7 be izao no nialan-daharana tany amin'ny ambaratonga fototra.
Antony voalohany amin'ny fialan'ny zaza andaharana dia ny fitotonganana ny fiainan'ny malagasy izay miaha-mahantratrany. Andeha atao indray ny fampitahana. Ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ihany koa dia milaza fa namotika zavatra maro ny fanonganam-panjakana. Tsy ny lafiny ara-ekônomika ihany fa teo ihany koa ny lafiny fampianarana. Teo anelanelan'ny taona ny tetezamita, zaza malagasy 4 hatramin'ny 9 ny voaterina andao ny sekoly. Mpianatra mihoatra ny 5,4 no niala teo amin'ny kilasy T3, izany hoe tsy manana akory ny diplôma CEPE. Ny fanaovana ambanin'ny zavatra ny fampianarana ihany koa no lazain'ny banky iraisam-pirenena tao anatin'ny tatitra izay nataony fa antony mampiena ny tahany ankizy miditra an-tsekoly. Ny taona 14 sy 2012 ny 9 amin'ny 13,3% ny isan'ny mpampianatra mpiasa-panjakana. Mba hamenoana io banky io araka izany dia nisy ny fandraisan'ireo mpampianatra FRAM karamainy iray aman-dreny izay mamaritra ny 7% ny mpampianatra ankehitriny. Ireto farany izay tsy nahazo fiofanana akory ary maro amin'izy ireo ary no tsy manana diplôma fa tsy ny BEPC. Olana hafa ho an'ny fampianarana nanomboka ny taona 2010 ihany koa ny fienan'ny tetibola, fienana hatramin'ny 4,7 miliara ariary, izany hoe fienana 5,1% isaky ny mpianatra nanomboka ny taona 2010. Fantatra araka ity tatitra ity fa ny tombo 900 be izao ny tahan'ny malagasy miaina anaty fahantrana lalina teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2012. Raha 7,20% ny taona 2010 dia tafiakatra hatramin'ny 4,7% izany ny taona 2012. Dia izaho mbola iainana hatramin'ny izao tsy fahaiza mitantany mpitondra. Tsy mahafantatra ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka tantaniny. Inona kely idirako fomba fiteny mahazatra ary tsy afaka ambavany maro zany amin'izao fotoana izao. Ireny teny miverimberina ireny eo amin'ny fiarahamonina dia lasa fiteny mahazatra raha ny miverina aza hoe FITENIN-JATOVO. Amin'izao fotoana izao anefa dia efa misy ny fikasana ampidirana ireny teny mahazatra ireny arakaraka ny lanjany sy ny hevitra hoentiny dia iverina ho ampidirina ao anatin'ny rakibolana malagasy araka ny fanazavany ny pikaroka sy ny mpandinika teny malagasy iray. Edena Elia Tairiniana. Fomba fiteny vaovao maro no tsy afaka ombavan'ny malagasy amin'izao. Isan'izany ilay hoe inona kiny idirako. Samy manana ny heviny momba ny dikany sy ny tena loharan'ny poiran'ireny fomba fiteny ireny ny akamaroan'ireo olona izay sendra anay. Ny fatako malaza amin'izao zany zao dia ilay inona kiny idirako. Ohatra hoe inona kiny idirako. Eny an-dalana rehetra eny efa hainona an'izany daholo amin'izao. Ohatra ny hoe raha tamin'ny fomba fiteny teo aloha zany izy hoe tsy fantatro zany. Zay zany fahafantarako an'ilay izy. Fomba fiteny zay mihitsy zany fomba fiteny le tanora amin'izao. Na lehilahy aza miteny an'ilay izy nefa tsy tokony tenen'ny lehilahy akory ilay izy fa fiteny-behivavy. Le inona kiny mba idirako zany. Tsy haiko. Tsy fantako. Fa iza no matetika miteny an'izany. Dia kizikiza mandalindalina reny. Inona no dikany izy? Zaho koa mba tsy mahafantatra inona kiny idirako. Idirana dia farafarany. Inona kiny idirako. Hoy aho hoe ohatra izany. Fa ny amin'ny ratsionary mampianina. Sa vesy. Tamin'ny télé. Dia misy miteny zany. Dia tany amin'ny Facebook koa misy manao an'izany foana. Isan'ny mbola sakana tsy hafehezan'ny olona ny voambolana malagasy ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao izay tena mamotika tanteraka ny fomba fiteny malagasy. Le fivoaran'ny teknôlôjia zany indraindray sady mampandroso no mety miaro tahotra kely ihany indraindray satria ohatran'ny manapotika. Raha hitantsika zao ny sora misisika ho ny misy mpanotra milaza hoe sora misisika ny SMS dia toazatra an'ireny ny tanora indrindra ny ankizy dia miavery. Ary rehefa mampianatra ary ianao indraindray rehefa mitsara ny asan'ny mpianatra dia le atsoina be da be amin'ny mpianatra dia ianao mafolaka an'ilay teny iray indraindray no misalasala dia tsy maintsy mijery rakibolana hoe sao dia le tia sao dia ny tena ny diso. Amin'izao fotoana izao ezahana ny ampidirana ireny FITENIN-JATOVO na fomba fiteny malaza ireny anaty rakibolana malagasy. Tsy maintsy mandalo sivana maro anefa izy ireny mba anana ny tena heviny sy ny mahalaza azy. Azo atao manasokajy an'izy ireny. Ary izy ireny tsy misy araka ny voalazan'ny mpikaroka anankiray teto maly dia hoe tsy misy ny hoe teny maloto, teny ratsy
fa arakaraky ny fisainana no andraisana an'izy ireny ka ny anjara mpikaroka dia manasokajy hoe aiza ho aiza avy ny asinan'izy ireny. Mety misy voambolana momba ny fitaovam-pananahana ohatra, dia indraindray mety misy olona mety mora tohina kanefa tsy azontsika hodiana tsy hita ireny. Dia misy voambolana izay veriny olona hoe malaza hevitra kokoa dia tonga dia ampiasaina. Ka ireny vokatra ilay fisian'ny fifampikasoana kolontsaina, dia tsy azontsika hodivirana mihitsy fifampikasoana kolontsaina, tsy azontsika atao tsinitsinina mihitsy ireny voambolana teraka ny fifampikasoana kolontsaina ireny. Fomba fiteny eno teny anivon'ny fiarahamonina rehetra teny no efa lasa tafiditra anaty rakibolana ankehitriny ary manana ny heviny tena malaza azy. Ohatra ilay hoe midorororo. Misy ihany koa nefa amin'izao ilay lazaina fa fomba fandihy vaovao antsoin'ny tanora hoe glopopopy. Azo heverina ihany koa ve ny ampidirana azy ireny ho isan'ny voambolana malagasy? Anga dia misy anna sy mpikirakira rakibolana ary ireo mpikaroka momba ny teny malagasy amin'izao no mikaondoha amin'ny famerenana ny asin'ny voambolana sy ny fampidirana izany anaty rakibolana. Fa eo amin'izay fanabeazana izay ihany dia ny faran'androany ihany koa ny fikoanandoha iraisam-pirenena izay natao teny ampefiloha teny momba ny rakibolana. Nisy araka izany ny fehinkevitra izay azony tsoahana teny amin'ny ENS ampefiloha. Laurette Berton, Mathieu Princine nanao ny fanadihadiana. Ny sehatra fampianarana mihitsy no tiana ampiasaina amin'ny asa fikarohana. Fiaonam-be mialohan'ny fanampariahana sy fandraisana ireo mpahay miteny na hoe mpampiasa eny fotony araka ny sokajiny avy. Ny fikambanana miahy sy miaro azy ireny no mamoaka voambolana miaraka amin'ny mpahay volan-tsehatra ka mandray dia mampiasa ny anjarany mpiteny. Izay rehetra misehatra amin'ny fanjakana na asa-panjakana, indrindra ireo lehibe ny sampangaharaha, dia afaka mamokatra lahateny rehefa manana ity rakibolana ity. Ny farana ny arivany alakamisy fa 7 ny volana aogositra 2024 ny fikaonandoha iraisam-pirenena momba ny rakibolana ampiasaina amin'ny sehatra rehetra sy ahitana voambolana maro izay notanterahana tetsy amin'ny ENS, École Normale Supérieure Ampefiloha. Zava-dehibe eo amin'ny tontolo ny fikarohana sy fampianarana izao hetsika izao. Ny rakibolana zany manana ny tsara toerany lehibe zany eo amin'ny fifandraisan'ny mpiarahamonina, eo amin'ny fampitomboana fahalalana, zava-dehibe zany. Indrindrindra ihany koa ilaina eo amin'ny fampianarana, amin'ny fifehezana ny teny, ny heviteny ary tsy ny teny tsika ihany fa ny teny mifandray amin'ny tenintsika ihany koa dia azona manamafy ny fahalalantsika ny tenintsika kanefa koa mampitombo ny fahalalantsika ny teniny hafa. Tsy mandeha ila tsinona ilay izy fa tsy maintsy mifamendro ary ny tatsika hoe ny rakibolana ohatra hoe malagasy dia zava-dehibe koa io satria mampiray zany ny fomba fijery, mampiray ny voambolana, mampiray ny kolontsaina ihany koa ilay izy. Ary raha ataontsika hoe misy fahasamihafana eo amin'ny voambolana dia io indrindra no azona mampafantatra ny malagasy. Ataontsika hoe avy amin'ny faritra samihafa ny ataontsika hoe ny hitoviana kanefa koa misy lafin-javatra mba mahasamihafa ny tsirairay. Mbola asa goavana sy mitohy ny fandrafetana sy fanavaozana ny rakibolana izay ampiasaina eto Madagasikara, natao ampanankarena ny voambolana ampiasaina eo amin'ny fampianarana, ny fampitomboana sy fampivoarana izany rakibolana izany. Betsaka ihany koa ireo voambolana maro izay miforona satria mivoatra ny teny malagasy. Ny rakibolana tsy eo amin'ny hoe filankevim-pirenena momba fanabeazana fotsiny fa amin'ny ankapobeny zany ny fandrafetana rakibolana dia lafo, mila fotoana ary tanao fa boky matevina be koa. Raha olona anankiray tsy havita handrafitra rakibolana fa tsy maintsy olona maro be koa manahirana mamorona azy ary sarotra amidy ihany koa satria lafo ilay izy nefa ilain'ny rehetra apetraka any matetika izy apetraka any amin'ny tranomboky zany apetraka any amin'ny sekoly ampiasain'ny olona maro. Ny fanavaozana rakibolana dia tsy mijanona io satria ny teny mivoatra isan'andro ny teny, asa isaky ny 10 taona, isaky ny 5 taona, mety hoe ny firenena matanjaka ane mety isaky ny herintaona azy. Azo fa arakaraka mety manana ihany koa ilay izy. Manam-pahaizana maro avy amin'ny sehatra isan-karazany hatrany ivelany no niarany ketrika izao fikaonandoha izao. Hevitra maro no voaangona ary andrasana ny toy ny tetikasa ampiarana ireo ho tonga asa mivaingana ahitam-bokatra.
Vaovao amin'ny distriktan'ny Toamasina faharoa kosa dia manaino avy ny tanteraka ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny fahatapahan'ilay tetezana mampitohy anambodiriana efa 10 taona mahery izay no natapahan'izay tetezana izay nefa marina fa ity tetezana ity dia miantoka tanteraka ny fiarian'ny mponina amin'ny alalan'ny famoahana ny vokatra. Noro fitiavana nanao ny angy-baovao. Faritra anisan'ny manan-karena vokatra maro mampalaza ny Madagasikara raha iny Toamasina iny. Maro be ireo karazam-bokatra avy any an-toerana azo ahondrana ihany koa any ivelany toy ny kafe, ny lavanila, ny jirofo ary ny akondro. Mampalahelo anefa ny zava-misy any amin'izao fa vokatra ny fasimbany tetezana indrindra ao amin'ny tanàna antsoina hoe Ambodiriana ao Toamasina faharoa, lalana 30 kilometatra miala ny Toamasina, mikatso ny famoahana ny vokatra. Vokany velotaraina ny mpona satria tojo fahasairanana. Tsara nefa ny manamarika fa saika miteraka aloharaham-bola ho any ankamaroan'ny mponina any an-toerana ny fanondranana ny vokatra mampalaza ny Toamasina. Efa 10 taona ny mahery no tapaka io tetezana io, mbola tsy nisy nanamboatra hatramin'izao. Nanantena ny fitondrana ankehitriny ny vahoaka ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny resaka lalana mba hiteraka fampandrosoana ho an'ny malagasy. Tafiditra indrindra tao anatin'ny fanomezan'ny tokony mpitondra ankehitriny ihany koa anefa izany ny anamboarana ny lalana ny tetezana mba hampiroborobo ny sehampiarian'ny vahoaka. Saingy todisy fanantenana ihany ny vahoaka madinika manoloana ny zava-misy. Hoentsika mamarana ny vaovao amin'izao alina izao dia milafy ny kolotsaina kosa. Ho tanterahana amin'ny titon'ity indray ny andian'ny fahenina amin'ilay festival de musique classique de l'océan Indien izay atao any Antananarivo sy any Nosy manomboka ny 30 Aogositra ho avy zao ka hatramin'ny 7 Septambra izany. Fizarana ho fantatra ny be sy ny maro moa ny anton'ity festival ity ary indrindra ho an'ny malagasy izay famorona ao anatin'ny fankafizana izany. Jessica Miray, Mathieu Princy. Taona izay no ny fampizara tao anatina festival ny piti mozika klasika teto Madagasikara sy ny faritry ny ranomasimbe indianina. Maro amin'ny malagasy tokoa mbola tsy mahafantatra marina ny mozika klasika ary mihevitra fa olona voafantana no miaino azy. Fampahafantarana sy fifampizarana araka izany no tanjona amin'ny festival. Ny objectif an'ilay festival aloha dia mizara ny atao hoe muzika klasika. Fantatritsika angamba fa raha eto Madagasikara muzika klasika mbola tsy tena ao anatin'ny antsika loatra nefa ny zavatra eran-tany izy io. Dia ny olona koa mieritreritra hoe muzika klasika ho an'ny olona voafidy nefa ny dia izay indrindra no mizaraina eto hoe mba miteny hoe ho an'ny olona rehetrarehetra tsara ho fantatra betsaka ny tsy marana azy dia izay zany tanjona anankiray. Tanjona anankiray koa zany beda be ny manam-pahaizana muzika klasika eto amintsika malagasy dia ireo izy ireo zany ampisehoanay mba tsy ny ampiseho ny taretany gasy. Ho fampitomboana ny fampahafantarana ny mozika klasika dia isy ihany koa ny fampianarana maimaimpona ho an'ny ankizy sahirana. Ho an'ny ankizy sahirana ny indrindra dia école io zany hoe maka efa siblene zany izy dia ankizy sina dia mizarany an'ilay mozika klasika zany. Ny participan'ireo artiste rehetrarehetra zany dia efa manaiky ny hoe zarany traikefany ampianatra amin'ny école io. Nosy be no nandray ny festival hatramin'izay 9 taona izay. Saingy efa nisy kosa nefa teto Antananarivo tao anatin'ny 3 taona. Mpanakanto maro miangaly ny mozika klasika avy eto an-toerana sy avy any ivelany no handray anjara amin'ny festival. Santunana amin'ireo festival izay atao eto Madagasikara moa iny festival iray iny ary tsika dia mivelatra ao anatin'ireny tontolo ara-javakanto sy kolotsaina ireny. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity angasitrahany ianao tao an-tokantrano. Nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana feno ny teknisianina sy ny mpanao gazety. Mandrapitava tompoko lasy toko vavy. Veloma tompoko.